dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androantsika dia arak'izay efa noresahana teo dia iresakitsika momba ny antsoina hoe fahamasinana. Iresakitsika momba ny antsoina hoe fahamasinana. Ity sujet anankiray ity dia anisan'ny sujet anankiray be dia be no sahirana amin'izy ity, ary betsaka ny manafangaro ny tena dikan'ilay atao hoe fahamasinana zany. Dia androany hitondratsika fanazavana ny dikan'ity atao hoe fahamasinana ity zany. Ety ampiandohana ny tena mila azo ny atao hoe fahamasinana dia io ny tena fiainana kristianina zany, ao anatin'io fiainana fahamasinana io ny tena fiainana kristianina. Ny anomboantsika azy dia ety ampiandohana dia teny hoe maromaro no verset izay omeko ao anatin'ity vidéo anankiray ity aho, maromaro ny verset, mety tsy ho voavaiko daholo fa omeko ny référence dia mampirisika antsika andinika an'ilay izy, andinika manokana an'ilay izy zany rehefa mitokana any an-trano satria tena mila dinihana, mila mamaky tenin'Andriamanitra zany zay vao mahazo an'ity resaka ity. Voalohany indrindra aloha zany ny Exodosy 7:20, inona ny atao hoe fahamasinana? Ao amin'ny Exodosy 7:20 milaza Andriamanitra, napetraka Andriamanitra ny standard ny fahamasinan'Andriamanitra zany ao amin'ny Exodosy 7:20. Ao amin'ny Exodosy 7:20 zao ny teny ao rehefa alohan'ny hanome ny lalàna Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 7:20 dia miteny tamin'ny zanak'Israely izy hoe: zanak'Israely, hanome ny lalàna ho anareo fa rehefa hanome ny lalàna ho anareo dia alohan'ny hanomezako ny lalàna ho anareo izy Andriamanitra dia mandehana aloha izy mitokana ianareo, ndana izy manamasina dia sasao madio izy ny fitafianareo dia ndana manamasina izy mandritra ny 3 andro dia aza mikasika vehivavy akorosa izy. Zay ny tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny Exodosy 7:20, azontsika vakiny zany alohan'ny hanome ny lalàn'Andriamanitra. Zao nefa ny zavatra mahagaga ry havana ao anatin'izay zavatra izay, Andriamanitra koa ny teny en contrepartie an'io hoe ianareo ozy izy ndana manamasina, ndana ozy izy aza mikasika vehivavy akory, ndana manamasina mandritra ny 3 andro. En contrepartie an'izay nefa zao no nitenenin'Andriamanitra: niza ozy izy mikasika ny tendrombohitra, zany hoe asio fefo ozy izy le tendrombohitra, zany hoe le tendrombohitra Sinay misy an'Andriamanitra, asio fefo ozy izy io tendrombohitra io, fa niza ozy izy mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa. Inona ny tiako avotra ao anatin'izay? Napetraka Andriamanitra zany le standard aloha ny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra hoe ndany ianareo manamasina, ndany ianareo diovy madio ny fitafianareo, aza mikasika vehivavy akory mandritry ny 3 andro. Fa saingy zao, na dia zany aza nataonareo dia tsy afaka manatona n'Andriamanitra akory ianareo, satria raha vao mikasika fotsiny an'ilay fefy eo amin'ny tendrombohitra misy an'Andriamanitra ianareo, fefy manodidina ny tendrombohitra Sinay, dia tsy maintsy atao maty nareo. Midika zavatra lalina be zay zavatra voalohany zay ry havana, satria zao zany hoe naseho an'Andriamanitra zany te hoe ianareo tsy afaka manatona amin'ny herin'ny tenanareo, na mikasika na manadio ny fitafianareo nareo, na manamasina nareo mandritra ny 3 andro, na tsy mikasika vehivavy nareo, dia tsy mahazo manatona ianareo, satria na dia le sisiny tendrombohitra fotsiny arany dia efa atao maty ianareo, tsy maintsy atao maty ianareo. Zay ny zavatra voalohany zany implanteko aloha zay zavatra zay mba ho azontsika tsara hoe ohatrany ahoana ny fahamasinan'ny olombelona tenenin'Andriamanitra hoe ndana manao an'izao sy manao an'izao, dia ohatrany ahoana ilay fahamasinan'Andriamanitra sy tsy afaka mifanatona ireo, tsy afaka manatona n'ilay fahamasinan'Andriamanitra na oviana, ilay fahamasinan'olombelona zay eritreretina hoe fahamasinany. Zay ny zavatra voalohany. Ny zavatra manaraka dia izao: rehefa nandeha nanome ny lalàna amin'izay Andriamanitra, fantatritsika moa zany fa rehefa nifamposisika niposesika teo amin'ny tendrombohitra Sinay zanak'Israely, 3 arivo ny maty. Mosesy rery ny nahazo niditra tao, ary nahazon'ny Mosesy niditra dia satria nasoan'Andriamanitra Noamasina nisy rà nafafy tao. Raha mamaky baiboly zany tsika za mampirisika, satria tsy ho vitany hamaky an'ilay izy iray manontolo fa mampirisika hoe dinio le izy. Dia
any amin'ny exodosy toko 7 kosa ny 5 ka hatramin'ny 7 5 ka hatramin'ny 7 zao ny zavatra nitranga ao rehefa ohatra ka na teny Andriamanitra hoe ndana ozy izy amasino arona ozy izy de raha zao ny zavatra nasain'Andriamanitra natao. Andao tsika ho jerentsika mihitsy ny exodosy toko 7 ovakiko kely vetivety exodosy toko 7 zao ny zavatra teneniny ao ary 7 ary manaova ozy izy takela-bolamena tsara ka sisoratra eo aminy araka ny fanondratana fanomboaka se hoe hamasinina ho an'i Jehovah ary asiako femanga ozy izy de ataovy amin'ny amama de eo anoloan'ny amama ny asiana azy ary eo ambony andrin'ny arona zany ozy izy, eo ambony andrin'ny arona. Important be zay, misy zavatra important be tsindrin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izay fa maninana teo amin'ny andrin'ny arona le hoe hamasinina ho an'i Jehovah. Midika ny ry havana de tsotra. Ny fahamasinana de eo amin'ny saina, fomba fisainana ao anatin'ny zavatra ho azavaiko ho azontsika ihany fa rahatsika tsara le izy ho azontsika tsara. Eo amin'ny andrina ny nasain'Andriamanitra ny nasinana le hoe hamasinina ho an'i Jehovah. Kadosh eto amin'ny andrina eto, zany hoe tian'Andriamanitra ho aseho ao anatin'izay hoe ny fahamasinana dia eo amin'ny saina, eo amin'ny fomba fisainana, ao anatin'ny fomba fisainana. Ary zany mahatonga Paoly le miteny hoe miova ozy izy amin'ny fanavozana ny saina. Zay ny zavatra voalohany. Faharoa manaraka an'izay itsika rehefa mamaky any anatin'ny baiboly ray manontolo raha mamaky tsika ny exodosy 31:13 omeko le référence afahazonareo vakina Levitikosy 21:8 de ny zavatra ny teny any de hoe zaho izy ny Jehovah izay manamasina anareo. Zany hoe Andriamanitra zany ny manamasina, izy ny manome satria izy ny masina. Dieu il est saint, izy no Kadosh, izy no masina de izy no manamasina. Zay zany mila mazava tsara zay. Ary rehefa mamaky tsika araka ny référence nomeko teo dia izy no manamasina atsika zany. Ao amin'ny Hebreo toko 2:10 ka hatramin'ny 11 raha maky an'io tsika. Hebreo toko 2:10 ka hatramin'ny 11. Hebreo toko 10 ahitantsika hoe tena Andriamanitra ny manamasina. Hebreo toko 10 zao ny teny ao. Am'zany sitrapo zany ozy izy no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy ndre mandeha. Eo amin'ny 15 zao ny teny ao. De hoy indray izy ozy izy ity aho anao ny sitraponao. Manaisotra ny voalohany izy ozy izy mba hampitoerany ny faharoa. Am'zany sitrapo zany ozy izy nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy. Ary ao amin'ny Hebreo toko 2 ao amin'ny Hebreo toko 2 raha mamaky tsika Hebreo toko 2 de zao ny teny ao ny Hebreo toko 2 zao ny teny ao hoe Hebreo toko 2 ny 12 fa ray ihany ozy izy ny avian'izy roa na zay manamasina na zay amasinina, ka izany ozy izy ny tsy mahamenatra azy anao andre hoe rahalahy. Zany hoe misy zany ny mpanamasina de misy ny amasinina. Ary any amin'ny epistiliny Paoly manoratra foana hoe rahalahy malala ozy izy zay voanto sady masina, ianareo ozy izy efa no amasinina. Zany hoe raha tena ny dikan'ny tena hoe masina dia voatokana. Ny dikan'ny masina de hoe voatokana, natokana zany. Ary ny contraire ny masina dia ny contraire ny saint zany de tsy hoe impur, diso hevitra be tsika raha mieritreritra hoe impur, fa ny contraire ny saint dia commun vulgaire. Zay ny contraire ny saint. Zany hoe tout ce qui est commun, tout ce qui est vulgaire zany de tsy saint, satria ny saint dia voatokana, masina zany. Ary izay no mahatonga hoe napetraka Andriamanitra teo amin'ny andriny arona le izy, satria c'est une façon de penser sanctifié, fisainana hafa, fa tsy fisainana commun, tsy fisainana vulgaire, zany hoe fisainana ohatran'ny fisainana zao tontolo zao, fa fisainana masina, fisainana voatokana.
Zay zany voalohany indrindra aloha ny tokony ho azontsika amin'ny resaka hoe fahamasinana sy ny hoe masina, dikan'ny hoe masina dia voatokana. Ohatry ny ahoana amin'izay ary nataon'Andriamanitra, satria eto important be amin'izay hoe ohatry ny ahoana ny fisehon'Andriamanitra tamin'izany hoe Andriamanitra masina, Andriamanitra masina. Fantatritsika tsara fa Jesosy Kristy, Andriamanitra ny masina. Ary satria tao anatin'ny fahotana izao tontolo izao, tafasaraka tamin'Andriamanitra izao tontolo izao, ary izy Andriamanitra masina no te hamonjy an'izao tontolo izao, dia tonga teto amin'izao tontolo izao ilay Andriamanitra masina. Ohatry ny ahoana ny zavatra nitranga. Angavy mba tena iso concentré tsara tsika eto satria important be ty. Tany amin'ny fanekena taloha, ny lalàna tany amin'ny fanekena taloha dia izao. Raha ohatra ka misy olona maloto, ka ianao madio, raha madio ianao, dia any amin'ny fanekena taloha raha misy olona maloto, raisiko ohatra hoe boka, misy faty, na misy vehivavy ohatra, mandeha fadim-bolana, ka mipetraka amin'ny fandriana, dia raha madio ny olona anankiray ka mikasika an'ireny maloto ireny ao anaty lalànan'ny Mosesy, ao anatin'ny fanekena taloha, dia lasa ilay maloto, lasa ilay madio no hifindran'ilay fahalotona. Zay ny any amin'ny fanekena taloha zay. Raha ohatra ka mikasika boka ny olona madio, dia lasa maloto ilay olona madio, hifindran'ilay fahaloton'ilay olona maloto ilay olona madio. Raha misy vehivavy mandeha rà, règle, ka mikasika an'izay zavatra kasihan'ny olona anankiray dia lasa maloto iny olona iny, hifindran'ilay fahalotona. Zay ny tany amin'ny fanekena taloha. Fa rehefa tonga kosa ilay Andriamanitra masina, rehefa tonga ilay Andriamanitra masina, dia izao ny zavatra nitranga, izao ny zavatra nitranga. Ilay Andriamanitra masina, rehefa avy nitoro-teny izy teo Kalvaria, dia lasa izy nidina ary nikasika an'ilay boka izy. Andriamanitra masina nikasika an'ilay boka izay maloto. Inona ny zavatra nitranga? Nadio ilay boka. Ilay boka ny nadio. Andriamanitra masina nikasika an'ilay vehivavy nandeha rà 12 taona. Izay tsy possible zany any amin'ny fanekena taloha satria maloto any amin'ny fanekena taloha. Maloto zany eo amin'ny lalàna Mosesy. Raha vao misy vehivavy mandeha rà vao kasika ao dia maloto ianao dia atokana. Voaka ivelan'ny tompo, zay ny ao anatin'ny Torah. Fa rehefa Jesosy Kristy kosa nisy vehivavy anankiray nandeha rà 12 taona nikasika taminy, ary dia madio, nadio ilay maloto. Zany hoe nasehon'Andriamanitra zany tamin'ity indray mandeha ity. Fa rehefa izy Andriamanitra masina ny tonga olombelona, tonga nofo teto amin'izao tontolo izao, nivadika ny zavatra rehetrarehetra. Satria izy madio no nikasika ny maloto, dia lasa nadio ny maloto. Raha tany amin'ny fanekena taloha, izy renao rehefa madio no mikasika maloto, dia lasa maloto ianao madio. Fa nasehon'Andriamanitra hoe izy madio no mikasika maloto, dia nanomboka teo kosa madio ilay maloto. Le fahamasinana zany lasa mifindra tany amin'ilay maloto, le fahadiovana lasa mifindra tany amin'ilay maloto. Hitantsika zany. Tahaka an'izany ihany koa ny comportement Jesosy, ohatry ny ahoana zany hoe Jesosy masina, Jesosy marina, izy le Andriamanitra tonga nofo. Raha mamaky tsika eo amin'ny Matthieu 1:20 ka hatramin'ny 7:20, zao ny zavatra nitenenin Jesosy ao, ary ny tena tsy zakan'ny fariseo mihitsiny io zavatra nitenenin Jesosy ao. Tonga Jaona ozy izy, Jaona mpanao batisa zany, tsy nihinana na nisotro ozy izy, lazainareo fa manana démonie izy. Fa tonga ny zanak'olona ozy izy, sady nihinana no nisotro, dia ozy izy nareo hoe sakaiza mpamoretra, fatra-pisotro fatra-pihinan-kena ozy izy ianareo sy mpisotro divay ndao. Jerentsika mihitsy izay Matthieu 1:20 sy ny 7:20, Matthieu 1:20 sy ny 7:20, zao ny zavatra nitenenin Jesosy tao. Matthieu 1:20 sy ny 7:20 ozy Jesosy. Fa tonga Jaona tsy nihinana na nisotro, dia hoy ny olona hoe manana démonie izy. Tonga ny zanak'olona nihinana sy nisotro kosa, dia hoy ny olona hoe olona fatra-pitianina, indro olona fatra-pitianina sy mpisotro divay ozy izy, sakaiza mpamoretra sy ny mpanota. Fa mifahendrena ozy izy dia hamarininy asany. Ohatry ny ahoana zany sarin'i Jesosy Kristy zany. Raha isaratsain'i Jesosy Kristy, fomba ny jiosy satria culture juive mihitsy zany fomba ny jiosy, ny rehefa manao fety misotro divay, mifaly sy ny ohatran'izany. Dia raha isaratsain'i Jesosy, miaraka amin'ny mpamoretra, miaraka amin'ny levy mpamoretra no manodidina anazy eo, misy misotro divay miaraka amin'ireo,
Ary Maria Magdalene eo tongony. Maria Magdalene eo tongotra Jesosy, mamafa ny tongotra Jesosy amin'ny ranomasina. Tsy zakany fariseo zany tsara zany. Tsy zakany fariseo zany tsara zany. Ary zay indrindra ilay Andriamanitra masina nefany. Ilay Andriamanitra masina zay sakaizany mpanota. Fa ny problème ao anaty kristianisme amin'izao fotoana izao mifanatika amin'izay. Lasa matahotra ny kristianina. Lasa tsy ilay image-ny Jesosy Kristy izay fanasina, izay madio tonga nakany maloto ary nanadio ny maloto. Tsy izay tsony le image. Rehefa vita zay dia ny mila azontsika dia zao, izay fijerina fariseo zay nefa mbola tena mipetraka ao anaty fijerin'ny kristianisme ankehitriny. Fijerin'ny kristianisme. Ary zay no nahatonga an' Jesosy niakatra teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ary rehefa teo amin'ny hazo fijaliana izy, teo amin'ny hazo fijaliana, mila fantatritsika aloha, Kalvariana, Golgota, ikarandoha amin'ny teny malagasy, ikarandoha. Fa maninona kay ny hazo fijalian' Jesosy Kristy no teo ikarandoha? Inona ny antony? Ny antony dia tsotra ry havana. Misy zavatra mila omboana ao anatin'ny fisainantsika ao. Misy zavatra mila miova ao anatin'ny fisainantsika ao. Misy zavatra mila mivoatra ao anatin'ny fisainantsika ao. Ary misy zavatra mila voahombo satria nomboan' Jesosy teo ambonin'ny ikarandoha. Inona nataon' Jesosy teo? Inona nataon' Jesosy teo? Nataon' Jesosy teo dia izao. Voalohany indrindra aloha navelany ny helokontsika rehetrarehetra, voavelany helokontsika. Taloha ankehitriny ary ho avy izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay symbole n'ilay zanak'ondry tany amin'ny fanekena taloha, izay tsy misy kilema, natao fanatitra isan-keritaona, fa izy indray mandeha ihany satria aina mandrakizay ny tao aminy. Voavelany helokontsika. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Ohatrany tany amin'ny fanekena taloha, tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Fa tamin'ity indray mandeha ity, indray mandeha ihany ny sorona. Ary voavelany helokontsika mandrakizay satria aina mandrakizay nanolotr'Andriamanitra. Tsy mila verimberina intsony ohatrany tany amin'ny fanekena taloha, indray mandeha izy nanolotra ny aina. Faharoa manaraka an'izay, niara-nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana isika sy ny fomba fisainantsika rehetra taloha, niara-nomboana teo aminy teo ny nofo sy ny filatsika rehetrarehetra. Niara-vombo niaraka tamin'i Kristy eo, efa vita ihany koa zany. Nalevin'i Kristy. Nitsangana tamin'ny maty izy ary resany fahafatesana. Ary ny tena zavatra ngezandrindra dia Kristy nivelona, niveriny izy tamin'ny alalan'ny fanamasina ary Kristy nivelona ao anatintsika. Kristy nivelona ao anatintsika. Inona ny dikan'izany? Ny masina ry havana dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra rehetra any. Ary Kristy fanamasina, io lay tena masina io. Io lay tena voatokana io. Io lay voaositra io. Jesosy Kristy. Ary rehefa nilatsaka ny fanamasina ka velona ao anatintsika, dia zay fanamasina velona ao anatintsika zay, zay no manamasina antsika. Zay ny tenenin'ny Hebreo 2:2, zay ny tena dikan'ny Hebreo. Hebreo 2:2, rehefa tena mamaky amin'izay tsika ny Hebreo 2:2, Kristy velona ao anaty. Lay teneniny ao amin'ny Hebreo 2:2 ny andininy faraka amin'ny folo manao hoe fa iray ozy izy ny avin'izy roroa, na zay manamasina na zay amasinina. Iza ny manamasina? Kristy velona ao anaty. Kristy velona ao anaty ny manamasina antsika, ary tsika no amasinina. Fa iray ny avin'izy roroa, na zay manamasina na izay amasinina. Koa izany no tsy mahamenatra azy anao andreo hoe rahalahy, ka manao hoe tory ny anaranao amin'ny rahalahiko eo amin'ny fiangonana ao izy no hiderako anao. Zany hoe Kristy velona ao anaty ny manamasina antsika ry havana, satria izy no masina. Izy Kristy no masina, izy no manamasina antsika. Inona ny dikan'izany ry havana? Rehefa lasa voatokana antsika, lasa voamasina, araka ny teneniko teo hoe ny atao hoe masina dia voatokana. Ny atao hoe masina dia voatokana, ny atao hoe fahamasinana dia fanokanana. Inona ny dikan'izany? Raisintsika sary an-tsaina amin'izao fotoana izao, misy ny antsoina hoe fanamasinana, fanokanana. Misy ny fanokanana mpitandrina, misy ny fanokanana pretra, misy ny fanokanana mpiandry, misy ny fanokanana isan-karazany ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fomba-pivavahana isan-karazany. Fanokanana. Midika inona zany? Zany hoe ilay olona, tsy le olona ny manoka teny, tsy le olona ny manamasy teny, fa amasinina izy, atokana izy.
Ary tahak'izay le hoe Kristiny manamasina ny olona zay mino ny asa-pamonjeny, Kristiny manamasina n'izay olona mandray ny asa-pamonjeny. Kristy velona ao anatiny, mitoetra ao anatin'ny olona Kristy ilay masina ary manamasina ny olona. Tadio ry havana fa araka ny teneniko teo ny dikany hoe masina dia voatokana. Dia raha iso sara-tsaina fa ny dikan'izany hoe voatokana zany raisiko sara-tsaina fotsiny. Raha aka fotsiny ohatra hoe akanjo, misy ny akanjo voatokana hoentina matory, pijama zay. Misy ny akanjo voatokana anaovana asan'Andriamanitra, ohatra raha mpiandry ianao na mpitandrina ianao, tsy ho pijamana ovinana no andeha akanjo hoentinao andeha ho eny am-pilipitra ohatra, na pijama no andeha akanjo hoentinao andeha anao asana mpiandry. Tsy maninona zany akory, tsy olana zany akory, tsy olana zany satria tsy le akanjo ny important, tsy le akanjo mihitsy ny important, fa par contre kosa etiko anazavana fotsiny hoe ny atao hoe fanamasinana dia misy zavatra voatokana. Voatokana zany hoe voatokana ianao zany, raha hoe masina ianao dia olona voatokana ianao, raha hoe feno fahamasinana ianao dia nohamasinana, natokan'Andriamanitra ianao zany. Tahaka zany tsika ohatrany misy raisiko ohatra fotsiny voatokana ny koveta hanasana vilia ary voatokana ny koveta hanasana lamba. Zavatra tsy mifangaro zany, zavatra tsy mifangaro zany. Zany hoe ny fanokanana zany dia ny fahamasinana zany dia fanokanana voatokana ho amin'ny zavatra anankiray. Zay zany ny tena mila hazo zay. Ohatrany ao amin'izay ny tena application an'io ary ho antsika kristianina, ohatrany ao ny tena application zany hoe fahamasinana ho antsika kristianina. Paoly no niteny an'izy io ao amin'ny Korintianina voalohany 7. Korintianina voalohany 7. Paoly no niteny anazy io, vy pratika an'izany. Korintianina voalohany 7, vy pratika an'izany hoe fahamasinana zany. Zao ny tenenin'ny Paoly ao. Zao ny tenenin'ny Paoly ao Korintianina voalohany 7. Zafady vetivety fotsiny fa misy diso zany tsy Korintianina voalohany 7 ny andin'ny 7 ka hatramin'ny 7 fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zaho izy Paoly dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako izy mba hazoko maromaro kokoa. Dia eto amin'izay le tena vy pratika ny atao hoe fahamasinana. Tamin'ny jiosy aho sy Paoly dia tonga jiosy mba hazoko ny jiosy. Tamin'izay ambanin'ny lalàna dia tonga toy izay ambanin'ny lalàna. Na dia tsy ambanin'ny lalàna aza mba hazoko izay ambanin'ny lalàna ho sy Paoly. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna ihany koa. Kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna ho sy Paoly amin'Andriamanitra, fa ao ambanin'ny lalàna ny Kristy mba hazoko izay tsy manana ny lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy mba hazoko ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho izy amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Voatokana. Lasa voatokana ianao dia raiso sara-tsaina ry havana. Itsika rehetrarehetra rehefa tena zanak'Andriamanitra ka velona ao anatintsika Kristy. Misy ny sasany mety natsoin'Andriamanitra ho any amin'ny fifoazana. Misy ny sasany natsoin'Andriamanitra andeha ho any amin'izao le atsointsika hoe zao tontolo zao. Natsoina hitory any amin'ny olona rockers ohatra, natsoina hitory any amin'ny rasta, natsoina hitory any amin'ny mpisory-toaka, natsoina hitory any amin'ny karazan'olona rehetra satria tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra. Inona ny dikan'izany ry havana? Araka le efa nazavaiko teo, voatokana no masina ianao manana ny Kristy masina ny manadio ny maloto, fa tsy ianao ny ray ny matahotra maloto. Zay ny problème ny kristianina amin'izao fotoana izao, tsy matoky an'ilay Kristy masina velona ao anatiny. I Kristy velona ao anatiny masina, ary Kristy madio, rehefa mikasika amin'ny maloto dia madio ny maloto. Zay ny lalàna ny fananaina, lalàna ny Kristy, zay naseho an'i Kristy. Vao nitory teny izy teo amin'ny Matteo 5, 6, 7 ary nandeha nakeo nikasika an'ilay boky izy, naseho an'izay lalàna zay. Ny dikan'izany dia izao, raha tena manana fahamasinana ianao dia ampiasain'i Kristy ianao andeha hikasika ny maloto ary hitory any amin'ny olona rehetra arakarak'izay antsoina ianao, arakarak'izay antsoina ianao. Be dia be ny kristianina lasa matahotra, raisiko ohatra fotsiny ao anaty fianakaviana, misy fety-pianakaviana
misy fetim-pianakaviana dia manava-tena ny kristianina, nareo misotro toaka, nareo mandihy, nareo zao, nareo zao, dia lasa ny kristianina manava-tena. Fitiavana ve zany? Fitiavana ve zany? Raha tena fianakaviana nefa nyresaka, fianakaviana zany hoe piray tampo, dia lasa misaratsaraka ny fianakaviana, misaratsaraka ny fianakaviana satria nahoana? Satria lasa mitokana ny kristianina, zay efa masina, zay matoka tena, zay tsy oatra anareo, zay tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao intsony. Lasa izany ny fomba fisainan'ny kristianina. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe fitiavana manarona fahotana maro izy. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe Kristy ozy izy ny farany lalàna ho an'izay rehetra mihitsy. Raha tena velona ao anatinao Kristy, Kristy fitiavana. Inona manakana anao tsy hifampikasoka, inona manakana anao tsy handihy hiaraka amin'ny fianakavianao, fitiavana zany. Inona ny manakana anao tsy hanana fifaliana ohatra, ho fifaliana hiaraka hifaly amin'ny fianakavianao. Ahoana ny ahitan'ny olona ny Kristy ao anatinao? Ahoana ny ahitan'ny olona ny Kristy fitiavana ao anatinao? Raha ianao miataka ny fianakaviana, raha ianao manosika ny fianakaviana, raha ianao manavakavaka ny fianakaviana ohatra. Ary eo tsy azo ny kristianina ry havana, satria Kristy velona ao anatintsika dia ilay masina, ary izy masina rehefa mikasika an'izao tontolo izao izy dia madio ny maloto. Be dia be ry havana no mpitoro filazantsara, raha mahitatsika any ivelany, be dia be ny kristianina nalan'Andriamanitra tao anatina raisiko ohatra hoe satanisme, na nalan'Andriamanitra tany anatina milieu isan-karazana, milieu ana drogue, milieu ana fitoka, milieu ana débauche isan-karazany. Nalan'Andriamanitra tany anatin'ireny. Fa tsy ianao fifoazana no afaka hitory amin'ireny olona ireny, fa tsy maintsy izy efa niaina tao no hamasin'ny Kristy ary afaka mitory amin'ny olona izay tahaka azy taloha ihany. Zay ny atao hoe masina ry havana. Raha voatokana ianao ao anatin'ny fifoazana, tsy maninona. Ho an'ny vehivavy aza manao pataloha, tsy olana zany. Aza manao maquillage, tsy olana zany. Aza manao firavaka, tsy olana zany. Fa saingy tadidio, fa tsy izany ny atao hoe fahamasinana, fa zay kosa, zay zavatra zay ataonao zay mba tsy hanafotoana ny hafa, satria fitiavana zany. Satria fitiavana zany. Fa raha ianao tahaka an'izay nandeha hitory any amin'ny pisotro toaka, nandeha hitory any amin'ny milieu de débauche, andeha hitory any amin'ny fivarotena, tsy hakasika an'ireo ianao. Fa tsy maintsy ilay Kristy masina no manamasina ny olona tahaka azy, ary iny rehefa avy eo no afaka ampiasain'ny Kristy anambarany fitiavany amin'ny hafa, anambarany fitiavany. Za tsy midika zany akory hoe tsy afaka hiasa ao amin'izany mihitsiny, tsy manakana ny fiasan'Andriamanitra tsika, fa saingy zao ny fahamasinana ry havana tsy niezakintsika olombelona. Ny fahamasinana tsy ny zavatra ty ivelany tiatsika ho aseho hoe za ohatran'izao, za zao, za ry za tsy izany atao hoe fahamasinana. Fa ny tena fahamasinana dia Andriamanitra izay manokana atsika ary mampikasika atsika ny maloto madio, ny dioviny tsika, ary rehefa madio tsika dia zay le lalànan'ny Kristy, izy madio no mikasika boka dia lasa nadio ny boka. Fa itsika rehefa ny dioviny koa dia ampiasaintsika mety mikasika an'izao tontolo izao tsika. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao, fa niaro azy amin'ny ratsy, hiaro azy amin'ny ratsy. Raha azontsika tsara zany ry havana dia izao, tadio tsara fa ny tena fahamasinana dia fomba fisainana, miova amin'ny fanavozana ny saina, mitodika amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Zay ny tena atao hoe fahamasinana ry havana, mitodika tanteraka eo amin'ny asa-pamonjen'i Kristy, ny atao hoe COMMUN, ny fisainana araka ny nazavaiko tany amin'ny voalohany teo, ny contraire ny saint dia vulgaire, ny contraire ny saint dia COMMUN. Ny atao hoe fisainana COMMUN, ny atao hoe fisainana vulgaire dia ny fisainana izay miivo amin'ny tenan'ny olona, tsy malala afa-tsy ny tenany, tsy malala afa-tsy ny momba azy, égocentrique. Fa ny fisainan'ny Kristy kosa, izay Kristy manamasina antsika, ny fisainan'ny Kristy dia lasa miova ny olona anankiray ary ampiasain'ny Kristy hizarany fitiavany amin'ny manodidina, hizarany fifaliany amin'ny manodidina, hizara an'ilay fitsaharany Kristy amin'ny manodidina. Zany hoe ny tena fahamasinana dia Kristy velona ao anatinao, izay manokana anao ary miasa amin'ny alalanao mba hikasika ny manodidina anao, hikasika ny hafa, hikasika ny hafa. Ny tena masina
dia ilay fanamasina ao anatintsika. Tsy tsika naovinanao masina, tsy afaka ho masina naovinanao vintsika. Araka ny teneniko teo any amin'ny Exodosy 7:20, zay nanomboako anazy teo, tsy afaka ho masina, tsy afaka hanatrina ny fahamasinan'Andriamanitra tsika. Fa izy Andriamanitra masina ny velona ao anatintsika, ary rehefa velona ao anatintsika Andriamanitra masina dia izy manamasina tsika, ary izy no afaka mikasika ny hafa ihany koa amin'ny alalan'izay fanokanany atsika izay, amin'ny alalan'izay fanokanany atsika izay. Hamaranako azy ravina izao ao amin'ny Timoty 2:2, ao amin'ny Timoty 2:2 dia zao ny teny ao hoe Timoty 2:2 ny 2:20, zao ny teny ao amin'ny Timoty 2 fa ohatrany lehibe. Timoty 2:2 ny 2:20, fa ohatrany lehibe ozy izy a dia tsy fanaka volamena sy volafotsy ihany ny ao, fa fanaka hazo a, fanaka tany a, dia ny sasany ozy izy membron-nahitra ary ny sasany alam-baraka. Fa raha misy olona ozy manadio ny tena no afaka amin'ireny dia ho fanako membron-nahitra izy ary rehefa no hamasinina ka mahasoa ny tompo, voavoatra ozy izy ho an'ny asa tsara rehetra, voavoatra ho an'ny asa tsara rehetra. Inona ny dikan'izany dravana? Tao iovan'ny fanavozana ny saina. Tsy misy afa-tsy ny fibanjinana ny asan'ny mpamonjeny Kristy, satria eo amin'ny 2:20 dia zao ny teneniny ao, mandosira ozy izy ny filan'ny tanora fanahy ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Iza ny fahamarinana? Jesosy Kristy. Iza ny finoana? Jesosy Kristy. Iza ny fitiavana? Jesosy Kristy. Izy ny fihavanana, izy ozy izy nampiavana antsika tamin'Andriamanitra ray, mbola izy ihany koa ny fihavanana. Izy n'Andriamanitra masina, izy no Kadosh, izy lay masina, lay fanamasina, lay velona ao anatsika, Kristy velona ao anatsika, izy ny manamasina antsika. Tokany ny tena ananatsika fahamasinana. Tsy ny zavatra ivelany mety manaraka eny, ny zavatra ivelany tsy olany zany. Mety natsoan'Andriamanitra ianao ho any amin'ny malemy, tsy maninona zany, dia na ny fomba fitafinao aran-tahaka an'izay, satria tsy zakany malemy zany. Mety natsoan'Andriamanitra ianao ho any amin'izao tontolo izao, ho any amin'ilay tena maditra, tsy zavatra ivelany zany, fa ilay Kristy ao anatinao. Izy rery no afaka mikasika an'izay tiany hokasihana amin'ny alalanao. Ny fahamasinana dia Kristy masina ao anatinao. Fa ray ihany ozy izy ny any amin'ny Hebreo 2:2, ray ihany ozy izy ny avian'izy roa dia ilay manamasina sy no hamasinina ozy izy, ary zany no mahatonga azy mahasamy miantso an'ireo hoe rahalahy, raha tena rahalahy tsika, satria nivonjeny Jesosy Kristy tamin'ny asa mpamonjeny, tamin'ny fitiavany, izy Kristy velona ao anatintsika, lay masina no manamasina antsika. Tokana isehoan'izany fahamasinan'izany dia tsy misy afa-tsy ny fibanjinantsika ny asa mpamonjeny Jesosy. Arakaraky ny banjinantsika ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy, nisehoan'ilay fanokanana eo amintsika, eo amin'ny endrika ivelany, nisehoan'ilay fahamasinan'ny Kristy eo amintsika. Mbola averiko ihany ny fahamasinan'ny Kristy dia itsika ampiasainy mba hikasika ny hafa. Tamin'ny jiosy a dia tonga jiosy sisy Paoly, tamin'ny malemy a dia tonga malemy, tamin'izay tsy manana ny lalàna dia ohatrany mba tsy manana ny lalàna. Zany ozy izy ny nataoko dia mba ahazoko an'izy rehetra. Ampiasainy Jesosy Kristy ianao. Tsy haiko izay etsony Jesosy ianao, fa mety eza ho hamasininy Jesosy eo amin'izay toerana etsony ianao. Natsoiny ho any amin'ny olona malemy ianao, miseho comporteva tahaka ny malemy, satria Kristy ao anatinao, fitiavana zany. Natsoin'Andriamanitra ho any amin'ny tena maditra ianao, miseho comporteva ho fitiavana eo anatrehan'izany, aza manavakavaka. Fa ianao natsoiny Jesosy, lay Kristy ao anatinao madio no afaka mikasika ny maloto, izay ny atao hoe fahamasinana, ny voninahitra ho an'Andriamanitra, ary izy rehefa mikasika ny maloto dia madio ny maloto, ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery any. Amen.